Ho tanterahiny ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny 7 Aogositra 2024 ny andian'ny fahatelo amin'ny salon régional de l'emploi et de l'entrepreneuriat izay karakarain'ny Tamana miaraka amin'ny sampanaran'ny tanora sy ny fanatanjahan-tegna ato amin'ny faritra Diana izay natao mba ho entigny magnampy ireo tanora hiatrika ny ho aviny. Izy io zegny herinandro raiky natokana ho an'ny tanora sy ny tontolon'ny asa. Zay hoe zegny indesigny tanora taritiny tanora mba andinidiniky ny ho aviny mandritra io herinandro araiky. Tsota handra ny tegna marina aminazy. Feno de feno ny programme. Nietretry zegny zay Tamana satria zo taloha raha ohatra ka 3 andro izy tamin'ny 2e édition ndraiky 3e édition nataonay tsota andro satria hita fa tsy ampy 3 andro agnatin'ny taogno araiky zegny ikoranasana asan'ny tanora dia natao tsota andro. Misy olo 30 izara amin'ny tanora ny lalana nandalovan'ireo na viany roa amin'ny toerana misy roa. Zay matoky fa raha jiaby zegny misy angalany von'ny tanora tsaraikiraiky. Ny talepatry ny tanora sy ny fanatanjahan-tegna, ny tompon'andraikitra agnivon'ny fampianarana ambony, ny Orange Madagascar no miara-miasa amin'ny fanatontosaina tietsika lehibe izay karakarain'ny Tamana ity, izay anasana ny tanora rehetra mba ho tonga hiatrika izany. Satria ny fankalazana zegny tapitra ny 31 agny zay efa tapitra. Ka ny cadrena agnatin'izay zany ny fagnanaovana le salon mba ahafahana zegny magnetsika ny tanora jiaby. Dia ny hoe tanora avy amin'ny université na tsy nianatra izy na tsy manana base mihitsy raha amin'ny fahalalana de base dia afaka foana zegny mandray anjara anatiny ary afaka izy mitsidika ny fampiratiana sy ny lohabarandasy izay fanakalozana hevitra amin'ireo tompon'andraikitra izay nasaina manokana no hanamariana ity salon régional de l'emploi et de l'entrepreneuriat ity mandritra ny herinandro.